Orana artificiel iny sy omaly iny nandray ny andraikitra tamin'ny fampiasana teknôlôjia avolentany teo anivon'ny jirama tamin'ny famoronana rahona artificiel sy ny orana artificiel. Anisan'izany iny tranga omaly iny raha ninambarany tao amin'ny pejiny. Mbola hito anio izany orana izany, ny tanjona dia ny hampiakatra ny hahavon'ny rano ho afaka mamokatra herinaratra mba hampihena ny fahatapahan-jiro. Izany moa ny fanambarana izay nataon'ny pejy jirama ofisialy koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova. Abonné foana ny chaîne-tsika, asio j'aime ny vidéo ary apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsy alaventsika intsony ny resaka ary tompoko vavy sy tompoko lahy jena fa avetrany tonga dia vavany. Ankizy vavy telo very rehefa nanitadalana. Ankizy vavy telo mbola classe 3e ao Merinarivo no nanitadalana ny alatsinainy teo rehefa nandeha nianatra no nialany izy ireo tao antrano. Nitebiteby mafy ireo ray aman-dreny ka nitady azy ireo. Ny alarobia kosa no hita izy ireo, lehilahy iray no tsara sitrapo nampiantrano azy telo vavy tany Antanety Bevarahina. Nihentina natao fizaham-pahasalamana eny amin'ny hôpitaly avetrany ireto ankizy vavy telo ireto. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Skispas ATM koa dia zarako aminareo rehetra satria efa fantatranareo moa ny zavatra ataoko isanandro isanandro dia mizara ny zava-misy ireo rehetra mandalo foana. Koa satria efa nasiantsika resaka moa ny mikasika iny tranga niseho tany Merinarivo ny ndeha resika hilaza kely ny mikasika an'ity kandida nilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ity. Olony ny asa tsy tia sehoseho, saribakoly ny depute mpanoritra eto satria tsy mba mijoro manoritra zavatra tsy mety fa manara-dreny rano sy mitaky 4x4. Hanova ny fijery sy fanaovana politika eto Madagasikara mianga eto Antananarivo renivohitra. Ahina ny vola alohan'ny mpandoa hetra ary hampitombona ny fahavitrihan'ny mpandoa hetra. Tsy misy sakana amin'ny fampandrosoana hataony eto Antananarivo renivohitra ny maha-kandida tsy miankina azy. Raha izy no lany ben'ny tanàna ampihariny ny teknôlôjia hiaka farany amin'ny taxi moto, fandaminana ny tsena ary ho memempona ny WC public eto Antananarivo. Ho alohan'ny komina ny vola ho an'ire association mitazona izany. Ary anisan'ny zavatra izay nambarany ity namana ity ihany koa ny hoe manana paikady hampihena ny fibosesehany antanan-dehibe na exode rural ny tenany. Ireo no isan'ny nambarany Tahina Razafinjoelina tao anatin'ny fandaharana Solanga rehefa nivahiny tamin'izany fandaharana izany ny tenany. Nazava sady nahitsy moa ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra izay nataony ity kandida hilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo ity. Tsy iza moa izany fa Tahina Razafinjoelina ary anisan'ny olony asa izy ary tsy mba tia fisehosehoana ihany koa. Rary ny raha toaka be dia be ny olona liana amin'ity namana ity ary maro raha teo koa ny olona mampiasa mafy ny compte fako mba hanaratsiana ity namana ity fa izy dia tsy mipody afara ary tsy milavolefina amin'izany fa ny asa foana no matematisany isanandro isanandro. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny Tahina Razafinjoelina iny, ndeha resika hilaza kely ny mikasika ny mpanakanto Big MJ. Nanao fanambarana sady fakan-kevitra moa ity mpanakanto ity ny tao anatin'ny pejiny. Toy izao ny fakan-kevitra sy ny fanambarana izay nataony niverina eny Andravoahangy indray ifetra. Nandefasan'olona sary aho ho mpanakanto Big MJ fa niverina eny Andravoahangy indray ifetra. Ahoana no atao azy ity? Alaina atahorana tsy alaina ohatra ny mampalahelo ihany. Izy efa nomeko deuxième chance iny fa mbola nanondrana ihany hoe hatrany ity mpanakanto ity. Raha tsy ahivina dia mpihirana angatika teny amin'ny sisin-dalana teny ifetra no nalainy ity mpanakanto Big MJ ity. Nangalatra ny findainy reniny ity mpanakanto ity izy ary tsy hita. Niverina ny fona nefa taorian'izay moa ifetra, fantatra tamin'izany fa nitsindrona roro ary nilaza ny hiova. Noraisiny Big MJ antanandroa ihany koa izy rehefa nanao izany fifonana izany saingy fotoana kely taorian'izay dia lasa tsy hita indray. Zao izy niverina any Andravoahangy.
Nohony io fiverenan'ny fetra any Andravoahangy io no nahatonga i Big MJ nandefa ity fanambarana ity sady nangataka fakan-kevitra tamin'ny ireo mpanaraka azy ny tao anatin'ny pejiny ahoana atao an'ity namana ity hoy izy. Zay ihany koa moa ny mikasika an'iny mpanakanto Big MJ sy ny fetra iny ndeha resika ilaza kely ny mikasika an'ity kandida hilatsaka ho fidina ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ity tsy iza moa izany fa Tojo Ravalomanana. Toy izao moa ny fanambarana izay nataon'ity Tojo Ravalomanana ity: fitondrana vahaolana ho an'ny mpiarabelona amiko ety arivo no mahamaika anay, tsy manampahavaly ankoatra ny fanitrana aho sy ireo mpanolotsaina miaraka amiko, fidio aho ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra sy prailista amiko efatra ilay laharana hoy ity Tojo Ravalomanana ity. Rehefa namoaka iny fanambarana iny tao anatin'ny pejiny moa ity Tojo Ravalomanana ity dia be dia be ny olona naneho ny hevitra ao moa ny sasany nilazany hoe ny zavatra tsy kakotro ianao miteny hoe tsy manampahavaly afa-tsy fantrana, ny olona nga mieritreritra hoe anao fahavalo sa inona no mahatonga anao miteny an'izany, mba fahatsapana fotsiny ny ahy hoy ireo olona sasany izay naneho ny hevitra nanoloana iny fanambarana izay nataon'ny Tojo Ravalomanana iny. Tsetsatetsa tsy akitra moa iny ary zavatra hita dia nizaraina fandeha ary hojerevantsika ity fanambarana izay nataon'ny Tojo Ravalomanana manaraka ity: vina momba ny fahasalamana CSBD, hampihana ny isan'ny fampidirana hôpitaly ankoatra ny CSBD namontana izay hany afaka manao izany, hampitombona isa ny CSBD eto Antananarivo renivohitra ahafahany ponina misitraka fitsaboana sahaza sy mendrika. Ravalomanana Tojo laharana fahefatra hatrany toeram-pitsaboana manakaiky ny poniny arivo boriborintany faharoa fifidianana ho izy dia ny 11 Desambra 2024 fanovana fanantenana. Izany moa anisan'ny zavatra izay matimatisan'ny Tojo ny tao anatin'ny pejiny ary anisan'ny fampanantenana izay nataony ihany koa. Voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny kandida hilatsaka ho fidina ben'ny tanàna Andriamatoa Tojo Ravalomanana iny ary be dia be ihany koa ny zavatra efa nolazaintsika tato anatin'ity video ity. Nohony izany dia nahamarana antsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity moa dia ity sary hitantsika ity. Izy ity moa dia masify tsara tanàna faritra Diana any no misy azy. Ity ihany koa dia toerana avo indrindra ao a Madagasikara, toerana anisan'ny manintona mpizahatany maro izy ity ary tena manana tontolo mahafinaritra sy kanto tokoa. Zaraina moa izany satria anisan'ny toerana izay tena tsara ao a Madagasikara ary voarakitra ao anatin'ny carnet de Madagasikara ihany koa raha ny loatra raha toa ka mizara izany aminareo ampitiavana sy ankafaliana izahay ato anatin'ity saina ity. Tompoko vavy izy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy hala venay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.